Resaka fanatanjahantena kosa sika ho tontosaina ny sabotsy ho avy zao hoe tsy abetongolo ilay fifaninanana challenge COSFA natation défi froid 17 ny fampiroboroboana ny taranja lomano sy ny fampirisihana ny olona ho tia ny taranja lomano ny tena tanjona ao anatin'ity hetsika ity ndao raha antsika ny mombamomba izany hetsika izany. Piloma misa ronjato miaramila orinasa handisport pakafisy taranja lomano ary fikambanana na club licencié no andrasana mandritry ny andian'ny favalo amin'ilay faninana lomano challenge COSFA natation défi froid andian'ny 17 izay karakarainy COSFA natation etsy betongolo amin'ny sabotsy avy zao. Mizara telo mazava tsara zany ny programme amin'io amin'ny fito ka hatramin'ny sivy natokana ho an'ny miaramila ny entité militaire dia amin'ny sivy ka hatramin'ny 12 natokana eo ho an'ireo entreprise na société ho an'ny handisport ho an'ny fanina natation ho an'ny société na école dia manomboka amin'ny 12 ka hatramin'ny 10 eo no manomboka ho an'ireo manana karatra na licencié. Arak'izany zany dia tsy hanavahana ilay izy na mandeha tokana ianao na par équipe de 6 dia afaka tonga ety zany mandray anjara zany dia mariana eto zany fa misy loka misy certificat misy récompense zany hozarainay mandritra ny fotoana io. Araka ny nambarany voalohany COSFA natation Andriamatora Arvelona Vonson dia vonona nitondravy sy aro ny anarany sy ny COSFA amin'ity andian'ny fahavalo ity. Efa mpanataterana ny fanazarantena arak'izany ny club. Misy ankizy roa hiatrika ny tompon-daka eran-tany any Budapest Hongrie raha teo ao anivony COSFA natation dia izy Andriany Irina Lalany Mena 20 taona sy Rarvel Antavalisoa 20 taona. Faly dia faly aloha sady manokana aloha tsy naposiko izy tsy naposiko faly manana vision zany afaka nirina ny tena potentiel hatreto aloha izay ezaka vitana ny hatramin'ny début de saison izay miakatra foana ny performance fa engany eo mba hiakatra ohatr'izay manabatonga ny championnat du monde. Ao amin'ny toby filomanosana ao Betongolo izay mirefy 3 metatra ary voskajy 3e catégorie no totosaina kosa ny faninanana. Assurance AVA tsy njovidiny zao avy ny fianakavianao ary miaina sy miary mandry narahinao teo ny vavony ma TV miaraka amin'ny assurance aro.